Ie androany a de resaka partie 2 an'le resaka fampelezan-kevitra zay efa nazavaiko nisy fotoana ihany hoe ny hevitra ve no ahely sa atao zay ampandriana drisa ao anatina artista maro be da be sy ny sisa de very le hevitra fa falifaly fotsiny vahoaka mandray zavatra kely mandindia ao izy de falifaly eo de fihetsena ao anatin'izay satria raha manely hevitra ianao ny hevitra tsy vitanao anely hevitra ao anatin'ny ray volana na roa volana na telo volana fa mila manana fotoana ny olona anaovany analizy an'iny satria isan'andro vaky koa izy afflux tendu ny fiainana zany hoe tsy manam-potoana izy ahafahany mieritreritra an'ireny zavatra maro isan-karazany ireny dikan'izany tokony isy faneho-kevitra de n'izao zany de efa menao alalana ny olona andeha aneo hevitra sy anina hely ny heviny zay zany zao de rafitra anankiray mamasa ady ny olana rafitra vaovao sahady hoe niza manan-kevitra de afaka manely ny heviny izy manerana ny nosy fa tsy hoe pré-campagne de interdit ny pré-campagne de zay manam-bola ihany no afaka manao fampelezan-kevitra rehefa aveo manana hélicoptère firy ianao afaka mitety amin'ny Madagasikara manana vola ohatriny ianao ahafahana maka ny artiste faran'izay malaza tiany olona am'izao de élimination an'le faible le izy any hoe rehefa misy olona manan-kevitra fa izy tsy manana an'le 200 millions dollars ohatra anaovana fampelezan-kevitra na 180 de tsy afaka manao ninnininy betsaka ny manan-kevitra teo za moa tsy de tsy manona anarana loatra fa betsaka manan-kevitra fa tsy afavoaka zany ianao raha vao tsy ao anatin'le gropy de favorizy manana hélicoptère manana artiste malaza isan-karazany anaovanao ka fampelezan-kevitra ve le izy avelao ny olona aneo ny heviny de n'zao ny candidat rehetrarehetra potentiel tokony avela aneo ny heviny fampielezana ny hevitra fa tsy fampielezana ny vola kely na fampielezana ny vary kely zaraina amin'ny olona sy ny koveta fa fampielezan-kevitra zany hoe ny hevitra zany tokony mena fotoana ny olona ahafahany miady hevitra any ambany vohatra ny ambany ravikazo eny ambany kily eny ampiasana eny de tokony afaka sady manetsy ianao miasa hevitra miady hevitra zany hoe ahoana fahitanareo an'ity sy ny sisa amin'ny ariva eo amin'ny kafe any amin'ny fivoriam-pokotany sy ny sisa de tokony misy fotoana ny olona ahafahany mandinika an'izay hevitra hoe hitondrana ny firenena ka hatreto aloha de ferana ny olona tsy teny hoe tsy mahazo manao fampelezan-kevitra manao mialohan'ny fotoana zany ny tena any Afrika agnany misy an'izany aty amin'ny firenendehibe ny olona de zao de efa manao programany fa ny fampelezan-kevitra zay officiel iny efa famaranana anazy sisa hoe nandeha ary izy nandeha ary ary ny olona de voafetra ny vola azo ampiasaina ao anatin'iny raha tsy zany ino tena maty eo ianao ny an'ny France zao dia voafetra ho 22 millions ny d'euros zany ny vola azonao ampiasaina ao anatin'ny fampelezan-kevitra raha aty andafy zany tsisy dikany zany raisy valo zany de tapitra zany 22 millions zany fa tsy mahazo mihoatra an'io ianao ary betsaka nefa nanarana fa tratra ary fay satria tsy amelan'ny fanjakana ianao tsy amelan'ny organisme ampijerina zay zavatra rehetrarehetra zay ka ny zavatra tiako resahana ato anatin'ity de zao alao mba isy débat mialohan'ny fotoana alavitra be de n'zao zany zao ohatra fanovàn-drafitra de miosehatra ny olona iresahany an'le izy anavao ianao de miosehatra ny olona ahafahany miadevitra an'le izy mba ho hitan'ny olona rehetra ary mba hitovy ny information azony vahoaka zany hoe ny any amin'ny aty amin'ny grande ville ny olona mahafatapatatra ihany hoe iry ihany ary ihany any ambany vohatra neka tsy misy mihitsiny nefa tokony isy ny équilibre na information zany ho azon'ny olona rehetrarehetra zany hoe mba samy manana ny niveau d'information avy ny vahoaka ka ny zavatra tiako resahana kely ao anatin'ity video ty de zao avelao ny olona anao fampelezan-kevitra mialohan'ny fotoana tompoko ahafahany manely ny heviny na eo amin'ny fitondrana ianao na tsy eo amin'ny fitondrana aloha zany tsy tokony anao an'le izy mila jerena an'izy satria raha ny volam-panjakana no entinao anao an'le fampelezan-kevitra na de efa hoe manao ary nareo zao manao ianao nefa manao an'ireny de maneho hevitra manao fampelezan-kevitra ne ianao mazava ho azy alaina video tsy alaina an'any ty manao an'izao miasa be mihitsy miasa be ty ngaza mila lazaina fitan'ny olona ho azy zany
de reny de efa fantatra hoe manao fampelezan-kevitra sahady ny eo amin'ny fitondrana fa rehefa ny any amin'ny tsy fitondrana liha de idina avy hatrany ary zay indrindra ny mbola angatahako foana hoe meo alalana tompoko ny hainao manjery rehetra ahazo couverture nationale ny hainao manjery tsy miankina tahaka ohatran'ny Facebook sy ny international mihitsy ary satria reny ny afahan'ny olona mampita hevitra manana fandarina satria tsy voafehan'ny TVM sy ny RNM marery ny programma rehetra nefa ny olona mety mba manana fandarana oentina manabe ka zay ny zavatra tiako resahanao anatin'ity hoe omeo fotoana ny olona anely hevitra manely hevitra zany tsy vita vetivety zany fa mila mametraka mena safidy ny olona de velany olona aneo hevitra anao fampelezan-kevitra mialohan'ny fotoana am'izao fanovandravitra zao de tokony avelany olona aneo hevitra ho libre ny olona de rehefa vita zay de zay vao mandeha ny ino moa filazana anazy kick off zany hoe fandefasana ny fampelezan-kevitra ho fomba ofisialy araky ny lalàna velona de iny zany mandeha fotsiny iny fa ny hevitra efa ela azon'ny olona de rehefa aveo mba hitan'ny olona koa hoe manana profondeur ve le hevitra sa miaraka sady asaina mieritreritrina hoe amboaritsika ny lalana mitendry gitara ihany ny izy teo ny batterie maneno be atona hoana ny eritreritra zany hoe sady anamboatra lalantsika mandiha tsisy profondeur tsisy tsy afaka manontany ohatrany ahoana ny anaovana zany lalana zany iza ny lalana atao voalohany aiza ny ahita vola matsinana zany tsisy profondeur mihitsy fa nefa ny raha manana fotoana ianao iresana zany amin'ny olona tabatra petrahanao fanontaniana maromaro zany de maty eo raha ohatra ka tsisy fotony fa tsy tantaraina fotsiny ataontsika ohatrany any Amerika ataontsika ohatrany tonga eny amin'ny volana daholo tsika rehetra fa ohatrany ahoana ny fomba natanterahana anazy ka raha tsy misy débat sy misy hevitra mipetraka tsara de tsy afaka tsisy olona fantatra zany mihitsy hoe ohatran'izao ny fomba natanterahana anazy ary tena mba mari-potitra zany resaka resahana zany fa tsy fampandriana drisa tsy ronono atavy fotsiny na kobaka ambavo izy le olona anankiray zay ka zay fa de fotsiny rô re